Salama daolo androany sika de ndawara asina resaka ny mahakasika ny tsy fandriampahalemana izay tena hita fa nahazo vahana tato ato izay indrindra fa ny resaka fanolanana no asintsika resaka misimisy kokoa fa milohan'izay dia azadino ny manao commentaire amban'ity vidéo antsika ity mba afahana mandravina ndreny hevitra rehetrarehetra anaovantsika vidéo manarakeo azadino ihany koa ny milaiky ny vidéo antsika ary azadino torak'izany hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba afahanareo manaraka tsy tabaka ny vidéo zay lefany amin'ny sisy tao matavatagasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampindrely isika fa avy hatrany tonga de vavana ndawary raha ny tsy fandriampahalemana no asina resaka dia ny zavatra tsapa sy hita fa tena nahazo vahana izany tsy fandriampahalemana izany tato ato zay na amin'ny lafininina izany na amin'ny lafininina ary hita manerana ny Madagasikara fa tena mibaribary sy miharihary izany fisiny tsy fandriampahalemana izany tsy hoe tsy manao ny asany akory ireo mpitandro filaminana fa ireo mpanao ratsy mihitsiny no efa minia manao izany diso tafahoatra ka efa tsy azo fefena intsony mety ho inona ny antony mahatonga an'izay tsy fandriampahalemana izay lasa mahazo vahana tahaka izao ary raha ny hita ihany koa dia ny sesisesy tato ato zay ny resaka mahakasika any fanolanan-jaza tsy vita ny fanolanan-jaza ihany anefa n'izany fa misy ihany koa ny fanolanana ireo olon-dehibe izay hita miparitaka manerana ny nosy tsy fantatra mazava ny tena antony mahatonga an'izany resaka fanolanana zany mirongatra tahaka izao moa ve noho ny asarotam-piainana izay mianjady mivoaka amin'izao no mahatonga an'izany sa tena resaka adalana mihitsiny resaka adalana ho iaho satria raha ny fahafinaretana no tedavina dia be de be ny toerana azo anaovana an'izany indrindra fa ireny toerana izay ahitana anireny mpivaritena manerana ny nosy ireny ao amin'ny tambazotra tsiraitsira Facebook mo raha teo efa misy anireny izay mivaritena amin'ny alalan'irony plan irony ka nahoana no mbola manolana ihany sa ve ilay manolana mihitsy ny fahafinaretana ary raha anolana ihany dia nahoana zazakely izay mbola tsy mahay ninina no aholana fa tsy ireny izay mba efa hita efa mba ampitraika efa tsara amin'izany resaka izany ka manoloana izay dia nandray fepetra ny fanjakana iny efa hitantsika iny fepetra izay noraisin'izy ireo amin'ny resaka famosirana fa iny indrindra no niteraka resabe teo amin'ny fiarahamonina sy ny manodidina indrindra fa ny tao amin'ny Facebook tao izay mahakasika an'izay famosirana zay raha toaka tsy nanolana akory ilay olona fa tondromolotra no nahavoasambotra azy nefa rehefa aveo dia vita famosirana ilay olona ka dia mety ho sarotra ihany ny handinika an'izany ary mety hiteraka olana be dia be ihany koa iny resaka famosirana iny raha azontsika tsara dia sazy miatra ho an'ny lehilahy ihany iny izany hoe izay lehilahy tratra manolana dia avy hatrany hiaran'iny resaka famosirana iny ka eo indrindra no nahatonga ny maro nametra-pantanina amin'ny hoe raha lehilahy zany no hiaran'ny famosirana raha tratra manolana dia mba hoana re zany raha ohatra ka ny vehivavy indray no tratra manolana lehilahy satria manko tranga efa nisy izany ary tsy voandroany no nahinona hoe nisy vehivavy nanolana lehilahy ka mety ho inona ara ny sazy mety ho tapahana ihany koa ve ny azy ireo mety ho vosirana ihany koa ve ireny vehivavy tratra manolana lehilahy ireny sa ve mety ho zairana mihitsy ny anazy amin'izay tsy afaka intsony izy hanolana lehilahy ka izay aloha hatreto dia tena mbola mipetraka ho baraingo satria nandritra ny lahateny izay ny ataon'ny filoha dia tsy mbola nahazo resaka ny vehivavy manolana lehilahy mihitsy izy fa ny lehilahy izay tratra manolana vehivavy ihany no tena nasiany resaka tamin'izany ka noho izany dia mba manao antsoavo ihany koa ny solotenan'ny lehilahy mba hijerena ankaiky an'izay sazy mety hiatra amin'ireo vehivavy izay tratra manolana ireo satria manko raha ohatra ka ny lehilahy ihany no asiana sazy miatra sy lalana mifehy amin'izay fanolanana izay nefa ny vehivavy tratra manolana dia tsy hasiana sazy dia mba hoana re zany izay ara ny mahakasika an'iny tompoko lasy tompoko vavy manasitsika rehetra hanao commentaire ambanin'ity vidéo ity mba afahana mandravina reny hevitra rehetra eny naovantsika vidéo manarakeo manasitsika ihany koa ilaiky ny vidéo antsika ary manasitsika tanandroatra ny abone amin'ny chaîne antsika mba afahanareo manaraka tsy tabaka ny vidéo zay lefany amin'ny sisy tao matavatagasy tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka de mirary soa Tsy mio, o meka me mito, sasa miano tsiny, fa lovy aminao.
tia fa mahely fitiavagna atolotro anao tanignesa atolotro anao ty foko mbaleva atolotro anao kasamiagnatsiny zaho tsy agny fa mahely fitiavako anao kazatao adala zaho tsy agny fanao iolaniko Zamavusto balawas fulelayo laza tena tiane fanena amin'ny afaranye isquano tena tia sakwambalo isquano tena tia hango you malaniko zambalo Azamiagnatsy